Havana ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo. Afaka namakivaky ny herinandro iny ary efa madiva hifarana izany. Misaotra ny amin'ny fitantanana, ny fiarovana, famindrapo ary ny fitiavana nasehonao teo amin'ny fiainanay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa anefa ny mba handehananay hatrany araka ny fahamarinanao sy ny sitraponao amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Amin'izao zoma mahafinaritra izao ry havako dia andeha ny mikasika ny fiainan'i Joba indray no andiniantsika ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hita tao amin'ny Baiboly. Vao manomboka ny boky dia toy izao ny momba ny Joba hita eto. Toko voalohany, andininy voalohany, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Amen. Misy efatra ireo filazana ny mikasika ny fiainan'i Joba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ireo. Voalohany, marina, izany hoe tsy misy tsinony, tsy misy kianina izy. Faharoa, mahitsy, azo ambara hoe manara-dalàna ary indrindra indrindra ny lalàna ara-pivavahana. Fahatelo, matahotra an'Andriamanitra ary fahaefatra, nifady na nanalavitra ny ratsy sy ny asan'ny Satana rehetra. Etsy andanin'izany Satana dia mahita fa fanantenan-javatra ihany no mahatonga an'i Joba hivavaka, fa raha voakitika ireo harem-be nananan'ireo dia hiala amin'ny Tompo izy. Navela an'Andriamanitra ny asa taminy ary Satana ka dia ringana tao anatin'ny indray ny mpimaso avokoa ny fananany rehetra ary maty avokoa ireo zanany. Dia nihevitra i Satana tamin'izany fotoana izany fa hiala amin'Andriamanitra i Joba, fa tsy niala mihitsy izy. Dia mbola tonga fanondroany indray Satana naninika ny olona dia toy izao ny fahitan'Andriamanitra an'i Joba. Eto dia marihana fa Andriamanitra indray no miteny Andriamanitra indray no miteny mikasika an'i Joba. Eto amin'ny toko voalohany andininy fahavalo dia mitovy amin'ny toko voalohany andininy voalohany teo ny filazana mikasika an'i Joba, fa eto amin'ity andininy fahavalo amin'ny toko voalohany ity dia Andriamanitra indray no miteny. Ary izao mbola naverin'Andriamanitra indray mikasika an'i Joba io eo amin'ny toko faharoa andininy fahatelo fanampiany hoe ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika hamongotra azy foana aza ianao. Averina ny toko voalohany andininy voalohany, ny toko voalohany andininy fahavalo, ny toko faharoa andininy fahatelo dia mitovy ny filazana mikasika an'i Joba ry havana. Ary mampieritreritra izany ho antsika ao anatin'izao lohahevitra izao hoe hiaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany ireo toetra efatra ireo no mampiavaka ny Joba araka ny hitantsika teo, fa ny toko voalohany andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy dia manazava an'izany fiainana an'ireo le toetra efatra ireo, lehilahy marina izy, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary fady ny ratsy. Dia hoy ny toko voalohany andininy fahaefatra sy ny fahadimy io hoe rehefa misy fety izany dia manasa ny namany ny zanaky Joba ary dia manao atao hoe lalonana na sakafo be. Dia matahotra i Joba sao nalota ny zanany, dia Joba no manao fanatitra noho ny ota ho an'ireo zanany ireo. Dia izao ny tenin'i Joba eo amin'ny toko voalohany andininy fahadimy tapany farany: fandroy efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataon'i Joba mandrakariva. Fa ankoatr'izany, mba ahafahantsika mijery koa izany ny hoe fa inona marina ary izany fiainan'i Joba izay azo atao hoe tena marina tsisy kianina sy matahotra an'Andriamanitra sy ny fady ny ratsy izany, dia azonareo jerena koa ny toko fahasivy amby roapolo, satria io toko fahasivy amby roapolo indray ny tanisan'i Joba an'ireo izay atao hoe fiainana amin'ny fahamarinana amin'ny lafiny ara-pivavahana
nataony zany. De voatanisany amin'ny atsipirianao ry havana izany rehetra zany, ary ity zany anankiray izay ataoko hoe manamarika izany filaza izany hoe 2020 nitafy fahamarinanao ka mba nitafy ahy kosa izy. Eny, tahaka ny lamba sy ny amamany rariny izay nananako. Ary ny 130 indray dia nilazany Joba ny amin'ny ratsy tsy nataony mihitsy. Eto am-pamaranana dia izao, isika dia miaraka mba mandiny tena zany ny amin'ny mampivavaka kristianina antsika. Dia tahaka ny nambarako hatrany am-piandohana foana, raha mba Andriamanitra koa no miteny antsika tahaka ny teneniny amin'ny Joba ary iarovany an'i Joba teo, dia inona re mba hitenenany amintsika hoe mampieritreritra izany. Ny rariana ry havana dia izao anana laza tsara foana tsika mpivavaka eo anatrehan'ny Tompo zany, amin'ny mampivavaka antsika miaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ka dia mangataka ny fanahy masina hanafery antsika hahatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tompo misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny tantaran'i Joba. Vonina ary izahay anavao ny fanoloran-tenanay koa tafiny fanahy masina izay, mba ho marina, ho mahitsy, matahotra anao Andriamanitra, ary fady hanalavitra ny ratsy. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.